Miarahaba tokola, miarahaba tokovavy, ary manasantsika hanaraka ity fandaharana manokana ity. Ety avaradrano no miainga izao fandaharana izao, ary azakagi ianao amin'ny ambiansa fa dia sady misy vorona mety aneno, ny androko efa volopety ary dia misy ny lamozika ety amin'ny manodidina rehetra ety. Tsy maninona zany fa ambiansa hoentina hiatrehana izao faradoboka amin'ny émission spéciale izao. Madiva ifarana tokoa ny taona 2024 ary ity angamba no fandaharana manokana farany raha tsy misy ny sampona amin'izay fisehoana politika mety hitranga amin'ny faraparan'ny taona izao. Tsy mbola tratra tokoa ny tanjona raha ny tolona natao satria tsy mbola mahazo manao tatitra isika atao amin'ny fanoherana. Tsy mbola tafiditra eto Antananarivo ihany koa ny fanoherana amin'izao fotoana izao, ary tsy afa-mihetsika na ny lehibe ny antoko-panohatra tahaka an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nolanin'ny solombavambahoaka ny fitondrana tao anatin'ny ora roa monja ny lalànan'ny fitantanam-bola amin'ny taona ho avy io, ary manao izay tiany atao mihitsy ny fitondrana eny hatramin'ny fotoam-pivavahana aza dia rarany tsy azo atao. Aza hoay zany ny tolona ataon'ny fanoherana indrindra ny collectif des parlementaires amin'izany toe-javatra mitranga eto amin'ny firenena izany. Maitre Hanitra Razafimanantsoa. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra eto amin'ny plateau dia miarahaba manokana anareo manaraka ny télévision sy ny radio sy any anatin'ny anaty réseaux sociaux any zany. Ao anatin'ny mbola anatin'ny tolona tokoatsika ary mbola tsy vitsy zany tolona zany, fa anisany tolona reny zavatra ataon'ny solombavambahoaka atao amin'ny antemera-pirenena tamin'ny fifidianana ny teti-bola-panjakana 2024. Mbola tafiditra ao anatin'ny tolona ihany koa reny fitetezana faritra miaraka amin'ny lehibe ny antoko politika, antoko tim ireny. Mbola tafiditra ao anatin'ny tolona izay atao ihany koa ireny fanambarana sy fandraisana fitenenana etsy sy eroa izay ataon'ireo solombavambahoaka sy parlementaire rehetrarehetra reny. Ny tiana tenenina zany dia hoe mbola ho avy ny anjaran'ny Tananarivo renivohitra. Androany tsy vita ny tatitra, mbola tsy nangataka ny alalana, sady tsy mangataka ny alalana izahay, fa mbola tsy nametraka ihany koa ny fampahafantarana fanaon'ny tatitra eto Antananarivo. Ny antony dia ao anatin'ny fotoam-pivoriana na session ordinaire ny solombavambahoaka sy ny loholona amin'izao fotoana zao, dia heverinay fa manatanteraka ny didy ao izahay, kanefa eny tsefatsefany ihany koa izay dia manao izay zavatra tokony atao ampahafantarana ny olona ny zavatra misy. Eny marina dia marina, fa misy zavatra manahirana izay hitantsika amin'izao fotoana zao, marobe ny olana izay mitranga, dia izany rehetrarehetra zany nefa tsy maintsy ho tenenina ary tsy maintsy ho lazaina fa ny objectif araka ny tenenitsika teo tsy miova, tsika rehetra no miara-manao azy. Ny nahagaga tamin'izao fisakatsakana nataon'ny fanjakana izao dia ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra amin'ny fitandronan'ny filaminana eto amin'ny firenena. Mikasika indrindra ity tatitra ataon'ny solombavambahoaka ity, hoe tsy mahazo manao tatitra any amin'ny toerana tsy nahalany azy ny solombavambahoaka fa manjary mandrebireby sy manakorotana amin'ny firenena. Fidele Razara Pierre. Miarahaba Zokobe Andrenjato, miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana manokana izao ihany koa. Tsy vita ny teny izy hoe tsy mahazo manao fa mbola nampiny hoe andray andraikitra izy. Zay mbola fanampiny ilay nambara ny sekretera fanjakana medidiny zandary izay resaka izay. Reny fanambarana reny dia fanambarana politika. Ny indro kely nefa tao anatin'le izy dia nalahatra tao aoriana ny ministra avokoa ireo tompon'ny fibaikoana eo anivon'ny zandary, zay tsy tokony hijoro amina fanambarana politika satria zany tatitra ataon'ny solombavambahoaka zany ange asan'ny solombavambahoaka zany ary andraikitra politika. Ny an'ny mpitandro filaminana dia ny miaro ny vahoaka sy ny fananany ny anjarany. Anisan'ny mpanohatra. Ary zay le izy nefa ny zavatra misy zany
dia tsy lay fiarovana voaka sy mifanana indray ny ataon'ilay mpitandro filaminana avy amin'ny alalan'lay tenin'lay lehibe fa miaro ny hanaovany ny solombavambahoaka tatitra zay faharitana lalam-pandrenana. Ny solombavambahoaka rehefa mivory dia indroa mivory izy, na izy mivory anatina fivoriana ara-potoana na anatina fivoriana tsy ara-potoana. Rehefa zany dia ambara fa entourné lay solombavambahoaka, zany hoe mandeha mitety. Iny fitetezana iny no anaovana an'lay tatitra, zany hoe ohatr' zao ny zavatra nivorianay tao dia ampahafantarina an'lay vahoaka iny. Lay vahoaka ny fidy zany dia manana zo ahafantatra hoe matoa mandohetra anakaramana lay solombavambahoaka mivory, satria tadidio fa ny solombavambahoaka mivory dia sady etoana sakafo, etoana fiantranoana no mbola mahazo an'izay karama an'izay zany ao anatin'ny fotoanam-pivoriana iny. Ka raha ohatra ka tsy misy tambiny avy any amin'ilay solombavambahoaka zay hoe ny anakaramana anareo an'izay sy anomezana an'izay tambikarama zay nareo dia ka ny afahanareo manao ny asanareo araka ny tokony izy sy anaovanareo tatitra ty amin'ilay vahoaka ny fidy. Ny olana nefa zoky bendrainjato dia hoe rehefa mivory izahay ny solombavambahoaka avy ao amin'ny antoko mitondra no maro anisa tsy manatrika fivoriana. Ka rehefa tsy mivory zany lay solombavambahoaka dia lay vahoaka ny fidy anazy any amin'ilay distrikta zany sady tsy mahazo an'ilay tatitra, satria lay solombavambahoaka tokony hanao an'ilay tatitra nge tsy mivory, ina moa ny tatitra ho ataonao rehefa tsy mivory izy. Ohatra zao ny zavatra nisy hoe nandany mitety-bolam-panjakana 124 zay, ianao any teo fanonteny an'le izy adiny roa izy ianao dia lany, tsy nisy débat le izy satria manino tsy miintéressé an'ilay solombavambahoaka akory ny hiady hevitra mikasika le tety-bolam-panjakana fa ny anangatanana momba an'io mamaiky azy. Tety-bolam-panjakana tsy adikevitra dia olan'iny. Ka normal be izy raha tsy havitanao tatitra reny amin'ilay vahoaka satria tsy fantany ny atsipireny ao anatin'ilay boky be ohatr' zany ny ateviny. Dia zay zavatra zay zany mahatonga an'le hoe raha misy solombavambahoaka amin'ny solombavambahoaka Madagasikara anazy andehanao an'ilay tatitra dia farafaratsiny misitraka an'izay le distrika zay tsy nanatrika fivoriana lay solombavambahoaka lany tao aminy. Kanefa rehefa sakana ny mpitandro filaminana indray zany zay dia fatiantoka tanteraka ny an'ilay distrika satria lay solombavambahoaka tokony hanao tatitra eo aminy tsy manao tatitra satria tsy mivory, lay hafa mazoto andehanao lay tatitra ny aminy sakanana no zany tsy mahazo an'izay izy. Zay zavatra zay zany no indro kely ao anatin'le izy fa ino moa amin'le tenentsika teo hoe ny asan-dahaly manao ny ataony, ny mpitandro filaminana tsy manao rody be makany. Fa aty amin'le hetsika ara-politika dia manao rody be le mpitandro filaminana ohatra ny zavatra nitranga tany Toliara, ny solombavambahoaka mandany an'ilay tety-bolam-panjakana mbola miady hevitra ty amin'ny teny mera-pirenena, ny mpitandro filaminana manao rody be ny ampitso marainana iny any Toliara 10 kilometatra mialana Antananarivo. Impossible mihitsy zany raha tsy manidina le solombavambahoaka. Nefa ny renseignement eo anivon'ny mpitandro filaminana ve dia tsy afaka afantarina hoe tsy nakany le solombavambahoaka reo magrony ataonao tsara ambiny. Zavazavatra ohatran'izany zany le mitranga eto amintsika ny hoe ny any amin'ny tokony ho atao tsy andreketana fa le tsy anjara asa no manahirana an'le mpitondra. Alao hidirantsika ny lalàna amin'ny fitantanam-bola satria misy zavatra ahin'le fanjakana mihitsy zany raha sahala amin'izany fandehany zany resahana satria taidronomy mandroatra le mpitondra fanjakana ny fahitana azy amin'izao zava-mitranga zao inona ny tena fandehany tao anatin'le ady hevitra tao amin'ny antena mera-pirenena. Averiketo aloha le zavatra nyresahana tamin'izay nivoaka tamin'iny fotoana nanaovana ny fifidianana ny lalàna ny teti-bolam-panjakana iny. Izahay dia nametraka mihitsy ny hoe ajao io lalam-pandrenana io, ajao ny lalàna mifehan'izany lalàna fehizoro zany. Voalohany indrindra aloha efa tara be vao tonga teo anatrehany antemera-pirenena ny teti-bolam-panjakana 124. Ny lalam-pandrenana nefa ny article 89 dia mametraka tsara hoe tsy hoe 12 andro ao aorianany nametrahana ile volavolan-dalàna eo amin'ny antemera-pirenena zay vao afaka mandeha miditra amin'ny fifidianana an'le lalàna 15 jours après son dépôt. Mazava tsara ny anatin'ny lalam-pandrenana après ny fametrahana ny teti-bolam-panjakana eo amin'ny antemera-pirenena zay aloha zany 15 jours après ny dépôt vao afaka manao adoption na délibération. Fa manana 30 andro indray kosa nefa ny antemera-pirenena andinihana an'io lalàna io 30 andro farafabetsany. Ny zavatra nisy le lalàna le teti-bola le volavola teti-bolam-panjakana datiny 30 octobre 2024.
zany hoe fa 30 octobre zany ny daten'ny projet de loi iny dia aty amin'ny 18 novembre zay vao napetraka taty amin'ny antemera-pirenena zany hoe zany hoe fa tara 19 jours zany fa par rapport amin'ny fivoriana ara-potoana nataony hoe nametrahana anazy teo ny lalam-panorenana mametraka hoe ny teti-bolam-panjakana dia amin'ny fotoana faharoa ny fivoriana ara-potoana faharoa any antemera anankiroa zany a no tsy maintsy iny zany loha laharana iny teti-bolam-panjakana iny a tsy maintsy lanina amin'ny fotoana iny 18 novembre ny tonga ny teti-bolam-panjakana dia latsinainy taorinan'io zany hoe larobiny tonga teo lakamisy zoma sabotsy lahady 10 andro aty aorina zay vao miditra travaux de commission le teti-bolam-panjakana latsinainy iny nandeha tao amin'ny travaux de commission a tsy natao indray izy ny larobiny talata fa larobiny indray vao natao miasa indray ny travaux de commission ny finance dia lakamisy a dia zoma maraina dia tonga dia ny lanina amin'izay ny arivan'iny ny tiana tenena zany hoe 3 andro sy tapany namakina an'le tome anankiroa boky be anankitelo na dia robot ary tsy manana fotoana hijerevana an'izany na dia spécialiste sy olona tena faran'izay kinga saina ary tsy hanana fotoana hijerevana an'izany lalàna zany zany hoe natao fananina mihitsy n'le izy ary normal be mihitsy raha ohatra ka maika le député anangatanana fotsiny tsy te eritreritra ho inona ny zavatra mety sy tsy mety ao anatin'io fa dia ny fanapa-kevitra mikasika n'io teti-bolam-panjakana io a dia efa tany ivelany antemera-pirenena no ny tapahana zany hoe le fitsabahan'le exécutif le fahefana mpanatanteraka ao anatin'ny fahefana mpanao lalàna zay zavatra zay zany tiana tenena hoe les séparation de pouvoir ny fanapahana ny loi de finance zay fanapa-kevitra ho atao tamin'ny loi de finance iny a tany ivelan'ny hémicycle tany ivelan'ny antemera-pirenena no nandraisana fanapa-kevitra amin'ny alalan'ny famorinan'ireo solombavam-bahoaka mpanohana fanjakana any amin'ny toerana izay tsy tokony andehanana voalaza fa hoe tany amin'ny présidence sy tany amin'ny primature présidence dia nisy ihany koa natao tany amin'ny primature zany zavatra zany zany dia matehiteny mihitsy hoe zany le fitondram-panjakana zany manafangaro ary indrindrandrindra zany manitsakitsaka an'le lalam-pandroenana ary manao tsinitsinina le solombavam-bahoaka eto moa zany dia mampalely koa le solombavam-bahoaka manaiky atao oatra zany enao no manana pouvoir enao no manana fahefana ijery sy anapa-kevitra mikasika ny teti-bolam-panjakana hiantoka ny am-pirenena mandritra ny 1 ianao ny lasa mandadilady ary manaiky atao oatra zany tsy mamiasina an'le androm-panjakana ao anatin'izay ihany koa le pression atopetraka amin'ny bromaritra tsy maintsy atao an'izao ty lalàna ty zao no anaovanareo anazy tsy maintsy lanina amin'izao andro zao zany hoe terena le bromaritra eto moa zany dia tsetsatsiaritra no ataoko hoe le bromaritra le atao hoe bureau permanent vitsikely dia vitsikely ny bureau permanent miasa satria le filoha lefitra sasany tsy hita anankiray ny filoha lefitra miasa ao fa ny ambony tsy hita dia sy tsika zany dia aleo le vahoaka no mahafantatra hoe ny atao hoe permanent dia maharitra zay hita eo foana mandava-taona fa na mivorona tsy mivory eo foana fa ny zavatra hita aloha zany dia le bromaritra dia filohan'ny bromaritra filohan'ny antemera-pirenena dia filoha lefitra anankiray ny fianaratsoa dia questure ny team dia questure ny questeur satria moa teti-bolam-panjakana zay zany no hita ao anatin'ny fotoana anaovana teti-bolam-panjakana iny misy rapporteur ihany io fa tsy dia hita loatra le hoe asany ao anatin'le izy nitiako tenena ao anatin'izay zany le hoe pression zany teritery ataony fahefana mpanatanteraka amin'le bromaritra marefo satria vitsikely tsy mba misy fikonan-doha na firaisam-pona na le amarona fotsiny ary mba misy anankiray mba afaka miteny hoe izahay bromaritra ato amin'ny antemera-pirenena zay no tokony mandray olona fa tsy raisiny olona le anivelan'ny antemera-pirenena efa zany hoe zany efa faiblesse ny solombavam-bahoaka zany le izy fa le zavatra ao anatiny amin'izay no tena resahana amin'izay zany hoe kitoto zay moa zany mbola afaka mifanampy mijery hoe reto no zavatra mila jerena satria efa nampanantena an'le vahoaka zay ary le anaovantsika tapitra rehefa mandeha avy eo hoe zao ny zavatra tsy misy eo zao ny zavatra tsy mety eo zao ny zavatra tsy marina nlazaina tsy mifanaraka amin'ny réalité ny ao anatin'io teti-bolam-panjakana io
hafa ny zavatra tenena, hafa ny zavatra ao anatin'io teti-bolam-panjakana io, fa ny tena zava-doza indrindra dia zao. Tsika mivoaka ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana dia miditra amin'ny krizy ekonomika. Ny teti-bola zay hiatrehana le lazaina mpanao relance économique dia tsy ahafahana manao an'izany relance économique zany, tsy ahafahana manampy ny mpandraharaha, tsy ahafahana manampy ny vahoaka izay tafiditra ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Ny hita fotsiny dia hoe nampidinina daholo ny teti-bola ny presque ny ministera rehetra izay misahana ny sosialim-bahoaka, fa ny ministera zao a dia za afaka mitena hoe za tena olona tia sport, art sportive, tsy manana zavatra hoe anakianana ny ministerany jeunesse et sport, tsy manana, tsy te hianakina mihitsy hoe zany hoe ho an'ny mpanao fanatanjahantena sy ny tanora, tsy any le olana, fa le teti-bola mpanjakana ampiasaina ao amin'ny ministerany jeunesse et sport miakatra 500 isan-jato. Ary mbola tsy nahita mihitsy hoe amintsika amin'iteny zao hoe prioritaire ve lara-pahamehana ve izany ministera zany mihoatra ny ministerany ny sahana sosialim-bahoaka na ny fanabeazam-pirenena ohatra raisitsika, satria misy an'izany hoe budget natokana ho an'ny investissement en interne ao anatin'ny ministerany jeunesse et sport misy 119 milliards raha tsy diso 119 milliards ariary investissement en interne fotsiny zany raha izay dia mitovy lanja amin'ny 700 isan-jatony ny nina moa zany investissement en interne ny ministère ny fanabeazam-pirenena. Zany hoe miompampana be mihitsy fa tsy jerena zany le ministère hafa. Ny ministère fambolena zay tokony ho tohanana mafy ny tantsaha zay maronisa 700 isan-jato malagasy dia tantsaha dia na io zara raha mitombo 12 isan-jato. Zay zany zavatra ny tiana tenena zany dia hoe tsy marina ny zavatra voalaza, tsy marina ny zavatra ny tenenina fa dia hoe hanao relance économique sika, ary tsy misy mangarahara mihitsy ny ao anatin'ny loi de finance io. Ny zavatra nanontaniana dia tsy nahazo ombaliny tao amin'ny nahasambomiera zany natao ao anatin'ny fandaniana ny lalàna iny, fa fampanantenana zavatra rendrarendra sy ny gestion de épicerie averiko foana fitantanana ny enta-madinika, ny fitantanana an'ilay firenena. Marobe ny zavatra tokony tenena ao anatin'ny loi de finance io, fa na dia ny société civile ary ange dia nitabataba tao tamin'io hoe ny zavatra namaika dia hoe lanina faran'izay aingany io dia rehefa lany io dia nampanantena fotsiny ary solombavam-bahoaka hoe ny budget ny antemera-pirenena avy ary zay tsy ampy, tsy vita ny solombavam-bahoaka ny aro anazy hoe tsy ampy anay mihitsy ange io budget io, fa karama mpiasa efa tamin'ny volana farany teo fa tara noho ny tsy fampin'ny teti-bolan'ny antemera-pirenena dia mbola izay ihany no averina, zany hoe tompony mangatakatany le solombavam-bahoaka fa zay tiany fitondrana atao ihany io décision rehetrarehetra raisina mikasika ny fitantanam-bola io dia miandry ny front république daholo. Zany hoe iny front république daholo zany no tadina ny fahefana rehetra, na ny fahefana ny mpanao lalàna, na fahefana mpanatanteraka io, na fahefana fitsarana sy ny sisa rehetrarehetra, fa le baiko sy ny pression atao lava amin'ny antemera-pirenena ndrena bromaritra dia hitanay flagrant be teo zany dia le teo aloha ihany no verina moa zany na mihoatra noho ny lenkianina teo aloha ary zay zavatra izy. Ny fitantanam-bola moa zany eto Madagasikara raha raisina amin'ny vola miditra ny recette zany dia ny vahoaka malagasy maro anisa no miantoka ny 720 isan-jatony raha raisina amin'ny recette zany zay lafin'izay. Nefa ny teti-bolam-panjakana zay nolanina tao amin'ny assemblée nationale io dia ny 720 isan-jato dia ny fanjakana no mitantana azy, ary mampitahotra ny olona no mijery an'izay lafin'izay satria mivangongo ao amin'ny présidence zany amin'ny alalan'ilay fonds souverain lay vola ary ny kitapom-bola zany hoe le compte rehetrarehetra misy na anenivon'ny banque centrale na anenivon'ny trésor na anenivon'ny ministère isan-tsokajiny dia ny tsy ifiny le fanjakana ho tantana ny fanjakana amin'ny alalan'ny fomba tsotra dia tsotra ary te interministériel ohatra ahoana ny tena fomba nazavana an'izay atao anatin'ny adefitra honorable. Ilay mpiara-mombona antoka amintsika dia isan'ny mijery ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana rehefa resaka teti-bola ohatran'io,
satria azadinoana fa manome vola mirotsaka ao anatiny io izy zay mameno banga zany ao anatiny mba mpifananja lay zay de eo mihitsy ny olana satria rehefa manampy atsika izy de mangataka amintsika hoe inona ny lahara-pamianareo de zay lahara-pamiana zay no tsy hain'ity fitondram-panjakana ity mametraka azy hoe mahatonga zany zavatra tenenao zany zokobendrajato hoe tsy fantany hoe inona ny lahara-pamiana ny teny honorable Hanitra Razafimanantsoa hoe any amin'ny fampianarana ohatra zao ny aty fa lasa ry amin'ny fanatanjahantena mivangongo lay ohatra zao satria zay le hoe tsy voafatra le lahara-pamiantsika hoe inona ny lahara-pamiana lasa ohatrany hoe natao fananan'olo tokana le teti-bolam-panjakana fa tsy fananana iombonana ampidinana ny rahapirenena ary eo no masadaikatra be am'ilay fomba fiteny ny ministry ny fitantanam-bola zay tsy samy ady hevitra miaraka amin'ny solombavambahoaka moa indrisy tao anatin'ny asam-boamiera milaza fa narary de nitsoka fa lay ady hevitra tokony apetraka ao anatin'le izy de zay mihitsy hoe sa loatra nareo satria lazay ny fa matematika io zavatra io ka raha matematika izy ambony latabatra fa le teti-bolam-panjakana ane rehefa aveo hoamarinina ao am'le fidiran'le vola ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana hoe tafiditra tokoa ve fa mametraka ny taremarika mora fa ny manatanteraka an'izay ho zato isan-jato tsy misy banga ny vola miditra dia sarotry iny tsika zao raha ijery fotsiny teti-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo nge ny déficit budgétaire tsika 3 milliards 508 milliards valo sy dimanjato sy telo arivo milliards ariary zay ny déficit budgétaire tsika enina faingo telo isan-jato io nefa tsy mijanona eo fa mbola misy reo lay ataotsika hoe tsy fataterahany le fampidirana an'le vola ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana mbola manapitrotraka an'io tombana ny teti-bolam-panjakana hoe 3 sy 300 milliards indray io zany amboniny io zany ambon'le déficit ka rehefa jerenao nefa le sorabola zany am'le izy lazainy fa matematika de ataony any am'izay tiany anaovana azy mijerytsika zao taremarika fotsiny ao anatin'ny teti-bolam-panjakana io de miteny zareo hoe ampiakarina 2.6 milliards ny karama eo anivon'ny fiadidinan'ny republika jerenao nefa ny ary amin'ny effectif satria misoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny fitombona fiainany ny effectif isaky ny departemanta na ministera na androm-panjakana zany dia ny zavatra jerena zany raha isaina ny mpiasa eo anivon'ny fiadidinan'ny republika raha pitahaina amin'ny taona 24 zany ndraiky amin'ny 24 ny ena 7 ange ny mpiasa eo anivon'ny fiadidinan'ny republika de ino ary ny ampiakarana an'le izy 2 milliards le karama ariary asonitra ao le vola hoan'ny karama any fiadidinan'ny republika nefa ao anatin'ny isan'ny mpiasa ny ena ny isan'ny mpiasa ao fiadidinan'ny republika zay manamarina ny zavatra tenenao teo hoe sitomina makany am'zareo daholo izy atao zany fomba rehetra sitomana an'le vola makany aminy ohatran'izany eo anivon'ny fitantanam-bola io ministera fitantanam-bola io misy vola vangongo tsy toko tsy volana anjatony milliards maro mihitsy ao ny filohan'ny voameran'ny fitantanam-bola isan'ny nametraka an'izany fantaniany zany hoe fa maninona kay ny vola ministera hafa no tazominareo ao amin'ny ministera fitantanam-bola ohatra zao hoe ministera rambahiny de ao amin'ny ministera fitantanam-bola le vola no mipetraka fa tsy mandeha any amin'ny ministera rambahiny nametraka an'izay fantaniana zay mihitsy ny honorable Andremesa Sododa tamire technicienne ny ministera ny fitantanam-bola satria lasa avangongo makany amin'ny ministera fitantanam-bola daholo le vola rehetra nefa volany departemanta hafa resaka karama fotsiny zay teneko zay manala piasa any amin'ny 700 departemanta 10 nefa mitombo 4.1 milliards ariary ny fisondrota karama any am'ireo departemanta 10 reo fiadidinan'ny republika ny resaka primature ny anivon'ny fitantanam-bola ny anivon'ny ministera fitsarana ny anivon'ny ministera fiarovam-pirenena kagy anao zany mijery an'izany hoe misy piasa miala nefa ny karama ho an'ny piasa ao am'le departemanta anao mitombo tika zay zany le fitsinjarana an'le vola mihitsy mampametra-pantania zay nge tadiavana an'le ady hevitra fa ry zareo tsy mety ady hevitra ary le solombavambahoaka ny zareo tsy te halala hoe andao no ady hevitra fa hoe andao ty lanina na mety io zany na tsy mety andao lanina satria any zareo mampalahelo le zavatra misy zavatra ohatran'izay zany ny hitany hoe manahirana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana io
be da be ny zavatra tsy mirindra araky ny tokony izy ao anatin'io ary tena mampatahotra mihitsy satria ny antony de tsotra rehefa miaino ny sehatra tsy miankina ianao Sobendrajato zay isan'ny ainga ataontsika hoe iaingany lay relance arak'ilay teneny lay ministra hoe ity teti-bolam-panjakana ity tsy politika tsy teti-bolana fitsitsiny ity fa teti-bola ho an'ny relance économique de nefa rehefa jerenao le izy ilay sehatra tsy miankina mihitsy nge victime ao anatiny satria ny antony de tsotra tamin'ny 7 ny teti-bolam-panjakana dia ambany ny karazana hetra na alaina tamin'ireo sehatra tsy miankin'ireo raha ampitahaina amin'ny hetra na alaina tamin'ny teti-bolam-panjakana 24 zany hoe namorona hetra vaovao fanjakana ny taona 24 tamin'ny teti-bolam-panjakana 24 ireo hetra vaovao reo tsy nakarina tsony reo tamin'ity raiky amin'ny 24 ity fa nitazominy am'ireo ihany noho zany zany lay etaetan'lay mpandrarà ny gem ao anatin'izany ny fivipama ao anatin'izany zay nangataka mihitsy fivipama hoe anaovy famitsorakelo karaketra zavatra tsy ary nisy zany amnistie fiscale zay ny nangatany fivipama ny gem nyresaka tamin'ny voameran'ny fitantanam-bola teo anivony antenimera-pirenena nangataka ny amerenana ny reo lay etra nakarina zany iverina taty am'lay teti-bola 7 ny zavatra mivoaka rehefa avy eo mbola misy 700 miliara ariary tavela am'lay 7,5 miliara etra vaovao sy fampitomboketra nataony ny teti-bolam-panjakana 24 averiko tsara rehefa nanao teti-bolam-panjakana 24 fitondram-panjakana ny rajoelina de namorona etra vaovao izy sy nampiakatra etra ny totalin'ireo etra vaovao sy fiakarany etra reo 7,5 miliara ariary io ny nangatahany fivondrona mpandrarà zany hoe ahenao io de rehefa nahena io de mbola misy 700 miliara zany izy amin'ny teti-bola raiky am'y 24 inona zavatra misy fanalefa-ketra ao varim-bazaha ny memo zay mbandrana rahabilanitra Razafimanantsoa tao anatin'ny asam-bomiera hoe ny foto-tsakafo malagasy tompoko miala amin'ny vary de mangahazo de katsaka fa tsy varim-bazaha zany tsy mihinana paty daholo ny olona rehetrarehetra andao tsika hoe ny jojoro be fotsiny miala eto an-taninaty avaradrano fotsiny ary de isaitsika firy ny olona mihinana paty de firy ny olona mihinam-bary de firy mihinan'olona mihinana hany-kotrana fa ao aorianany vary ny foto-tsakafo malagasy de hany-kotrana na mangahazo na katsaka na ovy na avomanga ohatra zany zany sakafo malagasy ao tsirabe ve anao de ongipitsokovy matona ta zany ovy zany ny foto-tsakafo iteny ve anao hoe paty ny foto-tsakafo na tsirabe akoatra ny vary tsy mitombo an'izany ny foto-tsakafo malagasy zany akoatra ny vary de zavatra hafa mihitsy fa ity vitondram-panjakana ity mahita hoe varim-bazany alantsika ny aba mikasika an'izany ny etra mikasika an'izany fa paty ny foto-tsakafo malagasy ao aorianany vary zany magaga ohatrohatran'izany le izy ohatrohatr'izany le teti-bolam-panjakana zany raha ohatra ka hoe tsika raintsika amin'ny tsotsotra ary zany ataontsika zany efa mbola tena hoe miditra any amin'ny atsipriantsika ao anatin'ny lalàna fitantanam-bola io zany de misy compte ho an'ny collectivité territoriale décentralisée zay nangalanty fanjakana ity zany vola anaovana IEM de 421 milliards d'ariary eo le izy de gaga ny tena zany any amin'ny gazety hoe Andriamatoly John Raponary John zay lehibe ny IEM no milaza fa namboatra fiara amin'ny alalan'ny IEM tsika nandeha tao anatin'ny assemblée nationale ve zany adihevitra zany sa efa noresahana zany adihevitra zany firenako mihitsy le zavatra resahana teo hoe raha ohatra ka nananao honnêteté fanjakana de nalefa ny ara-potoana io loi de finance io de afaka nijerena de afaka de fampiresahana fa misy zavatra tsy hita zay nitadavinay tao anatin'io loi de finance io projet de loi de finance moa tamin'irey fotoana quand même karaha teo tsy hita mihitsy misy zavatra tsy hita ary fanontaniana napetraka ary nampaleny moa zany reo teknisianina ao anatin'ny ministère fitantanam-bola économiste fitantanam-bola tsy mahavaly an'le fanontaniana fa hitanay hoe gêné zareo amin'ny teny français moa le izy hoe tsy hitan'izay atao fa miodimiolakolana izy satria sanganehana tanteraka izy satria le zavatra tenenina sy zavatra mandeha sy teneniny ary amin'ny présidence ny président na ny olona manodidina ny président de république manao zavatra hafa mihitsy ohatrany hoe any amin'ny planeta hafa
dia rehefa misy zavatra atao ohatrandray zany dia paradaka ho azy eo fotsiny mijeran'le kany teti-bolan'ny ministère jeunesse et sport io ke tsika tsisy tsy mahafantatra fa nampanatena terrain de foot aeraky ny 22 régions na any amin'ny olona kere na azy any amin'ny toerana kere ary tsy zany inge no prioritaire tsy zany lara-pahamena ho an'ny malagasy aloha amin'izao voaka ny crise sanitaire zao e fa le zavatra misy a miteny ery hoe anamboatra le gasikara amin'ny alalan'le teti-bolan'ny collectivité territoriale décentralisée dia gaga ianao ao anatin'izay zavatra zay zany hoe inona ry ty zavatra tenenina ity fa mametraka fanontaniana sy mitady ao anatin'ny teti-bola le loa le projet de loi ianao a zavatra hafa ny hitanao ny zavatra hita zany mba zavatra hitanay mba hitanay tao anatiny io dia hoe ampiakarina 30 000 ariary 30 millions d'ariary ny vola menan'ny commune au lieu de 15 millions d'ariary fa ny zavatra fantatra dia misy toerana anankitelo eto manana statut particulier dia Tananarivo renivohitra Sainte Maria Nosy Be Tananarivo renivohitra tsy mahita nininao ianao ny vola miopapana be ao ministère de décentralisation fa ho an'ny gouvernorat sy ho an'ny pipa ho an'ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation fa ianao tsy mahita mihitsy hoe anao zavatra ho an'ny collectivité territoriale décentralisée ny tiana tenena zany hoe concentration na pouvoir zany hoe fanangonana amin'ny pouvoir sy ny ento-manana amin'izany rehetra amin'ny ho an'ny collectivité décentralisée zany a tsy misy fa vangongo any amin'le ministère sy any amin'ny le tompona ndraikitra le tena voalohany fa tsy ahitanao amin'izay le raha ka le raha tsy mangaika any anatiny ihany le zavatra tiana tenena zany ao anatin'le loi de finance io a be de be ny anomalie ao anatiny io fa dia na ianao a raha tsy spécialiste mijery an'le izy zao moa zany zao fa mbola mamadibadika andreto hoe aiza ho aiza moa zany no hijerena andreto vahoaka nampanantenaina andreto hoe anao relance économique le ministre ny teti-bola-panjakana moa zany tamin'ireny fotoana reny tsy hita mihitsy fa efa le dernier jour zany ary izy efa nitenenina efa ohatrany hoe nitalaona mihitsy angamba zay vao tonga atao dia zara raha nisy ataontsika adiny ray na tsasakadiny no nanao famelabalarana dia lasa fa hoe marary izy dia tonga dia mendalana fa le tompona ndraikitra raha ohatrany hoe miala atao koa zany hoe misous-estimé na manao tsinitsinina le antemieram-pirenena fa le vola zay everina fa ho teti-bola mpanjakana raiky amin'ny fehiny raiky amin'ny 20 a ohatra ny eritreretiny le mpitondra fanjakana fa vola posiny dia zay tiany atao ao zany dia te anao tomobile dia tomobile natao te anao kara dia anao terrain de foot dia ino no atao dia te hanatanteraka ny IEM io moa tsika tsy amin'ny samy hitan'izay zavatra ho atao eo fa le filazana le hoe tsika amin'izao fotoana zao a ny taux de croissance atsika moins 3,8% dia lazaina fa ampiakarina 4,5% amin'ny herintaona dia hoe iny nge formule mathématique e mba nianatra mathématique sy nanao mathématique ny tena tamin'ny fotoan'androny fa tena ho za hoe tena maninona atao an'izao le vahoaka malagasy maninona meprisena maninona atao tsinitsinina maninona atao ambanibanina ny malagasy tena tsy mendrika an'le malagasy tsony zany zavatra ataonareo zany tsy mendrika le izy le langy ataonareo tsy maninona tazomanareo fa mpanantenana pokaty natao tamin'ireny fotoana nanaovana fampelezakevitra reny a tazomanareo fa aza atao ohatr'izany tsony le malagasy fa efa any tenda mihitsy ny aina amin'izao fotoana zao mbola atao tsinitsinina ohatr'izany ny kapokambary zao no efa 700 efa misy miakatra 700 ny kapokambary dia terenao indray izy amin'izao fotoana zao hoe tsy maintsy atao 500 sy 500 ariary satria miazy mitsiketsika daholo satria ho avy indray ny remaniement amin'ny farafaran'ny volana début na fendohan'ny taona io zany dia zavatra ohatr'izany no atao dia mananao foana zany e ridicule fiainam-bahoaka moa no tena manahirana amin'ny zao fotoana zao ary tsy misy zay tsy mikakaika na ny kely na ny lehibe dia tena samy mikakaika avokoa amin'izao tsika amin'ny teny zao manahoana ny raharaha ny jirama zany amin'ny taona ho avy io raha ity teti-bola ity ny resana ny jirama ny olana manko izy io zany a tsy jirama tsony le izy fa tokony hoe jima ny antony a le jiro ange sisa ny andraketan'le jirama
raha tena jerentsika zany fa le resaka rano de le ministèran'ny rano no manao an'izy ary eo ny tena satria fandray tendro reo ny ministèran'ny angovo ny ministèran'ny rano ministèran'ny angovo zay eo ambonin'lay jirama ozytsika de ny ministèran'ny rano koa zany tsy de tena eo ambonin'le jirama mivatana fa ohatrany hoe ato ankilany ato tsy hitanao tsony le satria tsika zao mahita fanamboarana zao ohatra eo akadindratombo raha ohatra ka miala tevaradrano tsika mandeha eo akadindratombo mahita hoe tapaka misy le lalana fa misy fanamboarana fantsona samy hafa eo io fanamboarana fantsona io io efa tafiditra tao anatiny ady hevitra natao teo anivony anteny mera-pirenena hoe le fanatsarana ny tambajotra mitatitra ny rano sy ny aina ho anatahanarivo satria iny zany le fitsinjarana ny rano olana ny rano olana ny jiro olana ho an'ny jirama zao zany tsika vao mandeha any amin'ilay hoe fanaovana ny fanomboana n'lay asa eo anatiny zay hoe fanatsarana ny famatsin-drano zay zany aty amin'ny tanàn-dehibe zany a zany resantsika zany fa tsy miresaky tsika ny any amin'ny any amin'ny faritra lavitra indrina zany fa aty an-tanàn-dehibe tsika Antananarivo a zany mbola io iarahantsika mahita io a ny atao hoe fanatsarana ny resaka famatsiana rano mitovy tsisy valaka amin'io koa ny aretin'ny herinaratra ny aretin'ny herinaratra dia lay tsy lay famokarana azy fotsiny fa lay fitaterana n'lay herinaratra vokatra koa mbola problème anankiray zany hoe ny tena grave ao anatin'le izy am'izao fotoana zao dia tsy ampy alony mangarahara mikasika an'io mahita tsika zao hoe any amponja vonjomaika ny tale général ny jirama teo aloha Andriamato Rasidy mametra-panontaniana be ianao vao maheno an'izany zany Rasidy zany a isan'ny teknisiana natao anatin'ny jirama amantaona ny maro tena hoe tompotrano zany raha jirama ny resahany niken'ny piasa niken'ny piasa ary mahafantatra n'io resaka jirama io am'reto tendro tanany reto mihitsy nefa androany izy a any amponja be da be mbaraingo mipetraka zokobe ndrejato manodidina an'izany a hoe inona ny mahatonga an'izany fa rehefa tena miaino an'io resaka jirama io anao de lasa ny sainao hoe tsy eo am'lay piasa majinika tsy eo am'le mpitantana eo am'le jirama no misy ny olan'le jirama fa any am'le manodidina mpitondra tadiavina zay zany le izy fa misy mikimaky ngeza be any ambadika any fa tsy hitatsika fa aleo ny hoaviny anambara azy za mino fa ny mpamatsy vola tsy hipetraka fotsiny am'izao hoe ataovy zay tianareo atao nareo fanjakana ao anatin'ny jirama aza dinoina fa mampiodina ny jiramange ao anatin'ny tetikasa rehetrarehetra zay atao a de ny mpamatsy vola no miara-miasa amitsika ny banky resapirenena indrindrandrindra izy eo foana manaraka manampy atsika hoe inona ny olana amin'ity resaka famatsiana herinaratra eto Madagasikara ty raha ho atsika eto Madagasikara nge zany famatsira herinaratra zany mbola tsy misitraka an'izany ny ampahamibetsaka mivoaka malagasy zara misy 20 isanjato zay no misitraka ny herinaratra ankehitriny firy taona nisy ny jirama maninona ny tsy mihitatra zany de nefa tsika ampiny banky resapirenena foana atramizay mahazo subvention mahazo foana de eo zany tsika no mametraka baraingo amin'ny hoe fa manino ty tale général ny jirama ty a no midoboka any amponja inona ny ao ambadika io za zany io tena te hiandry maro mihitsy hoe inona reny zavatra hipoaka amin'io atsoatsy fa misy zavatra tsy normal ao ambadika io zany fa misy olona ao ambadika ao mitazona télécommande de tsy hitatsika fa le écran mivadibadika ery fotsiny hitatsika way lasa dessin animé indray zany lasa kongo fo way to policier zay fotsiny hitatsika fa le olona mitazona télécommande tsy hitatsika zay zany tiako apetraka hoe raha le jirama de misy an'izay entre nakro zay hoe ny départementa miandraikitra an'le izy a ny jiro ny ministèran'ny angovo ny rano aty ministèran'ny rano iny moa zany mbola misy zavatra tokony ahitsy be da be mihitsy na le ministèran'ny rano ary nge ao anatin'le ministèran'ny rano sany mbola misahana amin'ny fako koa izy zay raha tsika malala no fako am'izao fotoana zao eto Antananarivo de zay zany le izy le tena hoe misy zavatra tena mikorotana raha nga ao anatin'le zavatra tena hoe misy zavatra tsy raha nisy ny zavatra nanenjehana ny fitatana ny bentanana lalora valimanina tamin'ny fotoanandro nanomezana tsiny an'izany de hoe io fako n'Antananarivo vola izy akeo izy ny iran'ny rosy zay inona ny ambaran'ireo mpanenjika reo ngeny tena nanenjika ny maire lalora valimanina tamin'izany fotoana zany tamin'ny fako n'Antananarivo nefa nazava tsara tadidiko mihitsy vao niditra tao amin'ny anteny mera-pirenena vao mivory fivoriana taorina session spéciale zany le fivoriana ara-potoana voalohany ohatran'izao mihitsy taminy de nandeha le ady hevitra nisy olo mamboaka IRD nitsangany io fako n'Antananarivo aiza mibentana n'Antananarivo fa ny namany eny aveo nanitsy anazy le fako n'Antananarivo ane ka ny
ministeran'ny rano no misahana ny samyva de nangina moizy tam'izay fotoan'izay fa zavatra nanomezana tsiny ny fitantanana ny tanànantanarivo teo aloha de resaka fakoko dikan'zany lay ministera mihitsy zany ireo misy zavatra ohatrany hoe mahatonga n'lay jirama hitako hoe somary fesina kehitriny manoloana n'le tena hoe andraikitra sahaniny amin'ny tena hoe fanomezana fahafahapoan'le mpanjifa isitraka ny resaka herinaratra satria mazava ho azy vokatr' zay rehetrarehetra zay hoe tsy milamina de tsy milamina koa nyfamatsiana herinaratra tapaka foana ny jiro tsy tapaka foana ny rano any aminareo zao tsy mandeha mihitsy tsy mandeha mihitsy ny anay ary tena problema zany de azo atambatra ihany kay zany ny asan'le samyva andeha ao amin'ny commune ary efa mihevitra zay zany ny fanjakana am'izao tsika amin'ny teny zao satria andry zareo zany le fitantanana ny commune ny problema am'ty lalàna amin'ny fitantanam-bolo ty satria be de be moa no tokony ho resahana amin'io zavatra io de hoe hotohizana amin'ny alalan'lay fonds souverain ao amin'ny présidence zany ny fierovana sy ny ady atao amin'ny covid-19 nefa moa zany de fantatsika ny fomba ny tantanana ny covid-19 iny tamin'ny lasa teo vola avany amin'ny banque mondiale le izy tsy avany amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fa nisy problema be mihitsy ny fitantanana azy zao zany de tonga de vola mpanjakana mihitsy volam-bahoaka no entina manohy an'le ady amin'ny covid-19 nanaona ny ady hevitra mikasika an'izay tena nafana de nafana aloha zany raha tao amin'ny rasambomiera ny resaka transparence resaka le vola azo mihitsy tamin'ireny findramam-bola sy fanomezana avy any ivelan'ireny ny fanontaniana napetraka imboinimbieny tao de hoe ohatrinina marina le vola nindramina de ahoana ny fomba nindramana azy de ahoana ny fomba nampiasaina an'io de ohatrinina koa le vola nomena atsika le don de ahoana nampiasaina an'io inona no iza ny ministera iza nampiasa azy inona no azo an'iny tao anatin'ny fotoana iny be de be zany fanontaniana napetraka tamin'iny fa mivaly teniny tao amin'ny ministera ny fitantanam-bola de hoe efa misy site web de afaka mijery daholo ny rehetra zay zany le atao hoe mangarahara voalohany indrindra aloha zany ohatrany hoe fanafokana le izy satria tsy nyrehetra nge ny manana afaka mijery an'izany site web zany manana connexion sy afaka mijery amin'ny alalan'ny ordinateur na ny cybercafé ny amin'ny toerana zay tsy ananana ordinateur faharoa manarakaraka an'izay de mbola nampiny hoe misy vola zay ampiasaina ka raha vao tsy misy soratra hoe covid le dépense de tsy raisin'le logiciel ao anatin'le fitantanam-bola le izy zany hoe sarotsaromanao zany le izy de tsy norme de tsy mahagagatsikatsika raha tamin'ity fitondrany ity no nahitantsika an'izany hoe bombo sucette na 8 milliards d'ariary zany tao anatiny ary iny zany moa zany de ho hitatsika eo le mbola hitatsika eo satria misy olona migadra am'izao fotoana zany hoe misy olona fournisseur lazaina tao anatin'le taratasy officiel de ny JB no ny fidianana an'le bonbon kanefa le mividy bonbon tsy JB fa olona tsotra de le fournisseur io sady nanatitra bonbon no lasa nigadra tsy nahazo vola no nigadra ny mimponja am'izao fotoana zao fa le ministre moa zany de niesorina fotsiny iverinay fa ho ataony ohatra ny anaovany am'izao fotoana zao le amin'ny haute cour de justice koa satria ministre en exercice izy de sy eritreretina miandro koa zany zay hoe ahoana zany ny sorin'ireny ministre reny fa tao anatin'ity fitondrany ity ihany koa tao anatin'ny adin'iny covid-19 iny koa no nahitantsika n'ireny écran plat reny hitatsika mazava be nge ny zavatra anotrange tao anatin'ity fitondrana ty nahitantsika karazany zavatra be de be tao anatin'iny covid-19 iny zany hoe le mangarahara ny tadiavina tao anatin'ny fitantanana tsy hita tsy fantatra na de nanao niny volavolan-dalàna iny ary ny solombavam-bahoaka nitady izahay tao anatin'ny boky tao anatin'iny boky be iny nametraka fanontaniana zay hoe aiza ato le vola zay nindramina sy nomena fa tsy mahita an'izany eo anatin'ny teti-bola-panjakana iny tsika tsy mahita an'izany tsika hoe ho ampiasaina satria mino fa mbola tsy tapitra daholo satria mbola vola hafa nge mbola tsy tonga am-pelantanana ireny vola nindramina sy nomena reny fa tsy hitatsika zany hoe aiza amin'ny teti-bola-panjakana am'raiky ambin'ny sy roa arivo ny tiana tenena zany de hoe le fomba ialana bala ao anatin'le fitantanana am'le tsy fahaiza mitatana sy le mauvaise gouvernance ny transparence
zany zany de nofo daholo zany zavatra rehetra zany ho hitantsika eo inona no ataon'ireo bailleurs de fonds reo ny FMI sy ny banque mondiale sy ny BAD sy mampiditra bailleurs de fonds tsika rehetrarehetra reo hoe atraizany fatokisana satria misy mirehare be metsy hoe atokisan'ny olona tsika de meny olona vola mesy fanampiana be deabe atokisan'ny olona tsika fa mahazo vola foana ho hitantsika eo le izy fa ny dadavin'ny vahoaka malagasy zay solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara ny dadavan'ny vahoaka malagasy de hoe afaka mividy vary izy amin'ny vola amin'ny zakany ainy afaka misitraka rano izy afaka misitraka jiro izy afaka miakanjo ny rainy ao trano afaka mividy fa afaka mitsabotana mampianajanaka izy afaka mitsabotena izy afaka mandeha bus izy afaka mandeha miaina ohatran'ny olona rehetrarehetra izy fa zao izy tena mpandadizinao mihitsiny hitady vary raika poka 500 sy 500 zany moa zany zao ny ireraina tato ato fa na any amin'ny toerana misy vary mpamboly ary am'izao mpamokatra vary ary am'izao efa mikaikaika hoe zao mividim-bary rety aminay aty ka le fitenenana ty ty zavatra teneniko ty hoe entre ny zavatra tenenina ny zavatra mpanantenaina da fotoana propagande nareo ny afaka manao an'izany fa zao nge efa misy mpanohitra ary manao ny asan'ny mpanohitra misy olom-bahoaka mpanohitra eto fa na de tapenam-bava ary zay na tsy avela miteny etsy seroa ary zay mahita foana zavatra afahana mampita n'le zavatra amin'ny olona fa ny olona koa afaka miteny mivatana tonga any etsena ny président Valmanana metseny tsy tonga ho azy reny olona manantona anazy reny ny taraina ary reny olona reny le tena ahitatsika hoe reny ny tena saram-babe-bahoaka reny tsy ny volavolaina anday reny tsy mivolavolaina andray an'le zavatra tsy mariny reny fa miteny zay ao-pony izy de zay olona afaka itenenina an'iny no ampitaina n'le etaetany sy alahelony fa indrindrandrindra zany le mba fanantenany de zay zavatra zay tsy hitatsika am'le mpitondra am'izao fotoana zao fa na solombavam-bahoaka raha moa mbola ampiasonina ihany de mbola mino de fidina aloha na teti-bolam-panjakana io de ho hitandray raha mieritaona zany hoe inona indray no atao gymnastika ahafahana mandony karaman'ny mpiasa indray rehefa tonga le fotoana ny fanjakana moa manao zay ataony mihitsy izy satria afaka mandeha am'izay tiany alay izy afaka mamory olona am'izay tiany ovoriny izy afaka manaratsy ny olona zay tiany hoaratsiny izy ary ianao anisan'izany honorable député ny ministre ny serasera de tonga tany amin'ny circonscription anao mihitsy nandeha nanaratsy ianao tany inona loatra zany ny tena fitsipitondratena eo amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara io zany mazava be ny teny marina ihany mandratra matoa ny olona anankiray zany mahatsiaro maratra ao anatin'le fitenenanao azy de marina le ambaranao azy fa raha ohatra ka zavatra tsy marina de tsy asianao lanjany akory hoe maivana be zany zavatra zany de tsy mila valiana akoriny zany tsy mila andaninandro akoriny zany raha ohatra ka hoe tsy marina le zavatra resana fa matoa misy manainga tongotra mihitsy zany ary atao asa ao anivon'ny département anankiray na ao anivon'ny fahefanam-panatanteraka ny mamaly solombavam-bahoaka dikan'izay zany mahatsiaro ho voatohina ao anatin'le zavatra ambara ny mpitondra fanjakana mpitondra fanjakana ty moa magaga fa ny zavatra tsy asany tena ataony tsika zao mahita ministre ny varitra mandeha manamarina vaty mizana iny tsy gaga mihitsy hoe raha mato minitra sady mba fa tsy asanao tsony zany satria zay le izy tsy fatany tsony ny tokony ataony fa lasa le populisme daholo zany baiko an'ity fitondram-panjakana ty hoe inona ny afahana manao aseho ivelany ao anatin'le izy président Marc Valmanana nge raha mandeha mihaino vahoaka iny tsiny fa tsy manamarina hoe marina ve ty fatrambarinao ty sa ianao ve dijery hatramin'ny kapoaka hoe tena rakapoaka tokoa ve ty zavatra tena misy mpiandraikitra an'izany ao anatin'le département anao zay azonao baikona mandeha manao an'le asa fa ianao zany de mijery ny politika kapobeny le ministera hoe inona no anjara andraikitra ty ministera ty satria zany zavatra misy am'izao tsika miteny zao tsy le fiakatry le vidiny entana satria io moa zavatra dikevitra atao anaty le teti-bolam-panjakana hoe raha nitahany fisonitra vidim-piaino zareo amin'ny taona 20 de 4,5 fa amin'ny raiky amin'ny 20 enina faingo 500 de tam'izay moa tena nitsina le teknisiany hoe nareo ve mba midina eny atsena fa nitahany takatry vidim-piainana am'izao tsika miteny zao ny hoe ka midangana zay tsizy
ary mividim-bary tsy mitsaha miakatra tsika zany a tsy vitan'ilay hoe vidin'entana iakatra ny mampatahotra fa le entana tsy hoisy mihitsy zay andraikitry ministra mivarotra zany ohatra ka mivary fotsiny ohatra hoe ahoana ny tsy abanga ny PPN eny an-tsena ny azy nefa zavatra iazaka zany de hoe andeha hanamarina mivato mizanan'ny olona eny amin'ny mpanjinjara miazaka zany reny fanapaha-kevitra raisin'ny prime ministre miaraka amin'ireny hoe andao hiditra mifamerana ny vidin'ny vary ndray tsika amin'izao économie de marché zao tsy fehezin'ny tolotra sy ny tinady a fa tsoina be vava sy miopapana zay zany tena atsika hoe misy tsy fahaiza miasa be da be mianjady amin'ity fitondram-panjakana entin'ity fitondram-panjakana ity a ary mianjady any amin'le vahoaka ny vokatra zay tsy fahaiza miasa eo amin'zareo zay satria lasa le vahoaka no ianjadiany zany grabe inga zany hoe masokarena tsy ianao ny namaritra azy a de ny vidin'entana no faritanao zavatra grabe zany tonga de maty le fiarin'le olona vononao sy ampiarin'ny gasy norinasany gasy akatinao le gasy rehetra mivarotra manjinjara potehanao fa norinasa vahiny zany mahazo vahana eto amintsika am'izao fotoana zao mampalahelo le zavatra misy fa tsy fahaiza miasa daholo moa zany ary seho ivelana ny atsika nienjana be revarianako foana le fako teo moa raha tadidiko tsara tamin'ny fampelezan-kevitra ny rehariana mihitsy hoe anome 10 milliards ny commune urbaine n'Antananarivo ariary io a 10 milliards ariary nanome camion bainina tsy haiko safiry reny asa nakaiza daholo reny tenen'ny olona moa reny hoe anao vombay mitady satria tsy hita tsony nanjavony any ankehitriny zay le seho ivelana zany ohatrohatry zay zany le zavatra ataon'le mpitondra fanjakana am'izao a manahirana le izy be le jato ya ny raha resaka moa zany ny fanakianana be deabe eto amin'ny tany sy ny firenena ny vahoaka mihitsy no manakina am'izao fotoana zao a tsy mahazaka intsony izy fa tsy maintsy jerentsika ihany ny lafin'ny politika lafin'ny politika am'izao fotoana zao de reny nahazo an'ny président Ravalomanana tany soavina andrimany tasy reny ahoana no fomba fahitantsika an'ireny lafiny reny aloha zany aloha za kristianina de tonga toy za hoe reny ny herin'ny devoly reny olona ny ampiangonana nataona ohatran'ireny a tena zavatra tsy mety ary matezitra mihitsiny fa za moa eto za moa zany de mametraka fanontaniana hoe le mpitondra fivavahana am'izao fotoana zao a ny FFKM zany hoe aiza ho aiza manoloana n'le fahasairanam-bahoaka sy ny zavatra miseho eto anivon'ity firenena telo ity hatramin'izay fantatritsika ireo ray aman-dreny am-panahy reo fa rehefa tafahoatra ohatran'izao a ny fahasairanana sy ny fanapara-pahefana atao ny fitondram-panjakana de mitsangana ny mpitandro ny mitsangana ny mpitondra fivavahana dernier rempart reny zany ka manoloana n'ireny zavatra mitranga reny tena reny zany tena hoe faratapon'ny ina zany ny asana devoly eo amin'ny fitondram-panjakana any ampiangonana no manao an'ireny zavatra reny a de za koa moa zany de miteny zany hoe le olona mpanaovina an'le asa ohatran'ireny fa zany de tsy afaka mieritreritra mihitsy tsy misy kristianina ve na ny ray tamin'ireny olona reny fa sahina be mandeha any ampiangonana ohatran'ireny fa tao ambadika reny koa moa zany de voalaza foana zany hoe le solom-bavambahoaka ny faritra iny zany a voatonontonona foana ny anarany hoe izy no namebaiko sy ny information rehetrarehetra mikasika an'ireny fa de information diso no mena le chef district sy mpitandro filaminana de mananao foana ohatran'ireny zany hoe mbola reflean'le fitondram-panjakana ihany hoe diso foana ny zavatra atao a satria information diso ny zavatra mitranga ka zay moa manameloka zavatra tsy mety ohatran'ireny fa hoan'ny Flora Valomanana le izy a vao nahazo aim-panahy nahazo ny fanahy masina tao am-piangonana de tsy anay ny herin'ny devoly ohatran'ireny de mba comprendre anazy hoe raha nisy fahatezerana alahelo sy ny sisa fa ho an'le vahoaka mijery kosa le izy de hoe tena zavatra hafa mihitsy ty zavatra ataon'ity fitondram-panjakana ty zany zavatra zany a mbola hitatsika ihany zany amin'ny zavatra misehatra hafa zany de eto a zany no teny hoe mandra-paroviana zany a ianareo nanohy an'izao everinareo fa ty fitondrana ty de tsy anapahataperana mihitsiny mihevitra anareo ianareo fa tsy ho tratry ny aloka mihitsiny zao mbola mitondra zay zao de lasa le manao alternance any ampigadrana gadraina daholo zay olona rehetrarehetra teo aloha rehetrarehetra zay lazaina fa fahavalony teo aloha zany gadraina daholo gadraina voaresana teo zany ny DG any Jirama teo aloha fa mbola misy olona hafa any ministre Roly Mercia firy andro zay no entsika hoe nangataka liberté provisoire marary le olona hitan'ny olona rehetra teo tonga eo tena hoe marary tonga natrehan'ny fitsarana de tsy misy fo mangoraka mihitsy fa na de kely ary maha olombelona fantatra za moa zany mpisolo vava de fantatra tsara hoe atraiza
zany fetrany zany atsindry atao amin'izany mpitsara zany atraizany fetrany fahefan'ny olona mananao manindry olona ohatran'ireny ary indrindrandrindra fa raha hoe le charge andresahana io moa zany dia mbola discussion hafa io mbola zavatra hafa resahana fa le fomba mihitsiny zany le fomba atao fa za te hiverina amin'le resaka fako ny Tananarivo ity amin'ny boribory tany voalohany misy ny tenako atao amin'ny commune urbaine Antananarivo tadidiko tsara mihitsy ny fomba rehetra nanaovana ny ben'ny tanàna Alovaromanana araka ny tenen'ny député Fidele teo fa nataony tsireo le olona tompona andraikitra ny ministère ny communication amin'izao fotoana zao ny anisan'ny tena nanao an'izany hoe ben'ny tanàna Alovaromanana nataony zay zavatra zay fiteny tsy fitena rehetrarehetra reny nanenjehana anazy satria ny fotoana tao amin'ny mpanolotsaina ny tanàna natao daholo zao teny rehetrarehetra zao kanefa zavatra tadidy dia hoe voana olo hoe olany ben'ny tanàna ny madame Lalora Valmanana ny esorina tao amin'ny commune ny Samva dia nampidirina tany amin'ny ministère ny rano zany hoe fa tena nkendaina mihitsy izy tamin'izay fotoana zay zany hoe tsy omenanao ny Samva fa mena ny ministère ny rano taria dia tsy afaka nanao nina momba ny fako satria tsy ampy ny ento-manana fa niezaka ihany izy na dia nisy zavatra ohatr' zany ary niezaka araka ny tokony atao fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao nanenjehana tamin'ny ben'ny tanàna nge io miseho amin'izao fotoana zao miatra aminazy fa ny différence fotsiny dia zao ny filoham-pirenena ny ben'ny tanàna ministère ny rano frena raha politika anankiray daholo ireo tokony tsisy problème tokony tsisy olana mihitsy ary zay no nirerehana teto hoe mena 10 milliards nareo dia omena 10 milliards anao ben'ny tanàna 10 milliards d'ariary 50 milliards nge zany fa hatramin'izao tsika amin'ny teny zao aloha bakaka hoe fa inona le zavatra nitranga fa atao ohatrany natao ohatrany antsojay ohatrany natao tamin'ny ben'ny tanàna tamin'ny neny ihany koa ty ben'ny tanàna amin'izao fotoana ty iny moa tsy idiranay lalina hoe inona ny zavatra mitranga ao anatin'izay fa nihitantsika fotsiny zao hoe fako naizanaiza miaingo ambony tsikoko tsika mamenatra ny fahasalamana tsy tenenina intsony ny fofona tsy tenenina intsony fa ny fako zao manaka-ndalana naizanaiza azy ale tsany hoe fisavovona be misy sary alain'ny namana moa ny anatin'ny tambajotra tseraseraany dia misy hoe efa manakona an'le 4 étages le sarin'le 4 étages ire le building ireny le fako ny arabe be dia be sary miseho any zao tsisy andana-tsoa fa manao sens unique satria tsaitsy ny fako fa aiza daholo marina len'le camion be dia be nanaovana propagande natao zay nandanina ny ben'ny tanàna aiza le bac ordure be dia be le tsy nandrofana fako nefa natao mihitsy ny fananina hoe tsy navelany tsony nandroka fako intsony ben'ny tanàna Alovaromanana rehefa nomboka ny propagande iny ny campagne tamin'ny ben'ny tanàna reny rehetrarehetra reny zany toy za hoe ny nitody tsy misy fa ny ataonao verina tsy mifandatsitsika fa za solombavam-bahoaka eto amin'ny boribory-tany voalohany solombavam-bahoaka Madagasikara fa kaikaiky ny vahoaka ny Tananarivo sy ny vahoaka mandalo eto Tananarivo mamenatra tsy mendrika an'izany Tananarivo reto io tena hoe fitondram-panjakana io tsy ben'ny tanàna tsoa fa fitondram-panjakana hatrany ny présidence de la république ny responsable amin'io amaraparantsika angamba honorable mikasika n'ilay fifidianana ho ataonitra zareo amin'ny zoma ho avy zao inona ny tena ambiansa manodidina an'io amin'izao tsika miteny zao ny mpitondra fanjakana rehefa miteny ary zay mahatonga ana nyteny an'le hoe secrétaire mpanjakana mididiny zandary rehefa le nyteny an'le hoe tsy mahazo manao tatitra izahay dia nampidiriny tamin'io hoe nitanjon'lay tatitra ozy tsy hanao tatitra fa hanao an'izay tsisy iny lay anao foana n'le fifidianana anakorotana an'le fifidianana ary nambarany fa zareo moa koa izy raha mirotsaka dia efa tsy lany fa ny indrany hoe amin'izao fotoana zao dia ity asa ratsapan'le ministra fa ny ataon'ny fitondram-panjakana io amin'izao fotoana zao dia manenjika manambitamby ary manangoly ny mpifidy vavety ny tiako Madagasikara tany Maitre zaka efa nisy vakiny Batsilana iny vomaly nomaly ray tany Atsiromandidy nanao ihany koa maire anankiray iny ao anatin'ny région Bongolava tsy hoe district ny Atsiromandidy fa ny région Bongolava maire Timo Maray fa tena milofo mihitsy lay gouverneur any amin'ny fatra iny zany manao amin'ny fomba rehetra akana n'ilay ben'ny tanàna Timo mba andeha ifidy IRD nefa efa 100 mahery ny fidy vaventy ao anatin'ny district Atsiromandidy 400 amizay fotsiny mba anytiako Madagasikara mifidy vaventy ny ambony dia anjareo inona ary mbola azakazanao kana an'le Timo
eo mahatonga antsika mametraka hoe le team nge favori ary ezahany le mpitondra fanjakana mihitsy ny anao an'izay mikimaky zay am'izao fotoana zao tsika eto mpametraka hoe samotsarainy tantara eto amin'io satria manao politika tsy correct ry zareo zany zavatra zany nge zavatra tsy tokony ataony fatany olona de ny olony tokony reseny lahatra fidiny olony fa ny tsy olona de avelany satria matoa team manylany de tsy nifidy RD le vahoaka tany ka manodidina an'io de mbola apetraka foana ny antso hoan'ny mpifidy vaventy avy aty amin'ny antoko tiako Madagasikara fanapa-kevitry ny antoko araky ny fitsipika anatin'ny feny antoko sy ny sata amin'ny feny antoko ny team dia tsy nandatsaka candidat ary tsy mampifidy amin'ny zoma ho avy zao noho izany zay mahatsiary tena fa team ary tsy menatra mijoro team dia mitazona zay foto-kevitry ny antoko zay tsy mandeha mifidy ary tsika efa tsy nandrotsaka candidat rahateo ho an'io fifidianana io zay zany de tsindriny zay satria zay ny lofosany le fanjakana mafy zany mba amotehana n'lay image n'lay antokotiko Madagasikara satria fa lasa nainy ianareo zay le tena mbola hoe ato am'le team nefa misy mandat impératif mandat impératif fatany zany fatany tsara mandika lalàna mihitsy raha vao tsy fatany moa fa ny ACC sy ny reo manahirana fitsarana rehetrarehetra de tokony mandray ny andraiky malohana an'izany fa de manahirana araka zay teneninao zay napiko an'izay zavatra zay tiako ampiana kely le resaka fifidiana sénatorial zany hoe zany le fiveran'le fitondram-panjakana n'le tsy fandraisana anjara ny toko team no lasa nanakirotana n'le fifidianana am'izao de inona zavatra zofototra zay inona am'izay zany no ataony am'izao hita zay nge zao fa tsy hoe tsy hoe natahotra anazy zay de hoe tsy nanao tatitra fa nisy asa tsy maintsy natao tao amin'ny antemera-pirenena de tsy maintsy niatrika indray zay fa raha ohatra ka tsy nisy ny fifidianan'io loi de finance io efa nanao tatitra tany amin'ny toerana izay tokony andananay zay na nisy na tsy nisy député lany tao satria député Madagasikara zay fa ny zavatra misy kosa de zao hoe tsy nitsaratra am'le mandaigna sy mandalitra izy zany satria zao tamina mpandany ny ben'ny tanàna ataontsika hoe ben'ny tanàna Tananarivo ohatra na ben'ny tanàna lazaina fa candidat mpanjakana tamin'ireny fotoanandrony reny nampanatenainy hoe aleo miaraka amin'ny mpandobary fa manjary mijaly ny commune manjary tsy afaka pihina tsy afaka atao an'izao fa miprove zao eto Tananarivo ben'ny tanàna am'izao fotoana zao tamin'ny fotoanandrony latsahany reny de natao hoe candidat mpanjakana fa rehefa lany nga izy napiny akory navelany teo niahaka teo de zay no anjoany reto milaza anazy candidat mpanjakana amin'ity sénatorial ity zay fa zany anaovany an'le antsotsay an'le ben'ny tanàna le sy mpifidy lehibe any amin'ny faritra rehetrarehetra na eto Tananarivo ary nge misy zany anaovany tsindry ary anaovany ina moa zany fomba anaovany anetanany an'le mpifidy lehibe de hoe aleo miaraka amin'ny mpandobary teritery fa raha ohatra nareo ka tsy miaraka aminay de ataonay an'izao ataonay sy azo fanampiana anaovanay zay de amoronanay dossier sy ny sisa zao no anjoanareo candidat mpanjakana zao ny anjoan'ireo candidat mpanjakana reo rehefa ho lany ao ho avelany koa fa le hoana zany zany de hoan'le mpifidy lehibe mihitsy na tsy tiako Madagasikara fa le efa mahatsiaro teny ianao fa mpifidy lehibe ianao voafidim-bahoaka ianao tadidio tsara aza manaiky fitanana de candidat mpanjakana ary na de izy ary nareo na miaraka ray antoko ao tadidio tsara fa ianao aloha mijery fitaratra hoe tokony fidy an'ireny olona reny fa mpamandalitra reny ve manala baraka ny tenanao ianao am'izay lafiny zay am'izay zay no raisina de marina le teneny hoe aika le tsy filatsahan'le antoko team ty zany nikoromapoka manakorotana n'ity sénatorial ity sy ny kajikajy rehetrarehetra satria mitaditady an'le hoe fifidianana démocratique matsy ry zareo hoe misy candidat fa tsy hitan'le izy zao de sahirana fa aminay kosa aloha de zao hoe anisan'le tolona ataontsika io anisan'le tolona tafiditra anatin'le tolona makany am'le objectif le tadavintsika ny objectif io de fantatritsika ary tsika rehetra ihany manao ny objectif io fa farany de farany tiako tenena eto hoe mafy be akoatra ny loto ny fako ny doro-tanety era Madagasikara ny famitehana an'ireny parka sy réserve naturelle reny ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra tsy misy fa avela zany ohatra zao hoe toerana parka na réserve naturelle na zone protégée reny misy olona tonga mitrandraka volamena mifaritra varatra iny antrofimena mosa ny akaikiny andavakoerany avela le olona avy tany ilakaka betsika avany ilakaka lasa tonga ny betsika ny daholo de mitrandraka volamena ao anatin'le zone protégée
reny nefa ny azahoantsika fa matsimbola avy any ivelany a satria misy an'ireny sifaka sy reny no fidiram-bola ho an'ny Madagasikara reny fitsidiam-paritra ataon'ireny vahiny tonga eto reny de potika reny toerana reny fa ny akoatra ny potika amin'ny fitrandrahana tsy manatsiara-dalàna le fanjakana tsy mandraindraikitra fa mitovy an'le ohatra ministra ny varotra teo ihany le hoe mandeha mitety tsena mitety ina moa zany mijery hoe marina ara-dalàna sy atsiara-dalàna ny mizananareo ny kapoakanareo sisy le ministra ny tontolo iainana koa de ohatra ny manao populisme ohatra n'izay ihany koa le fandraisana andraikitra de fampatsiarivana ny lalàna misy foana fa be dehibe ny doro tanety ny parka rehetrarehetra zay idiran'ny olona tsy ara-dalàna fitrandrana tsy ara-dalàna olona anankiray no tratranareo miaramila be dehibe no miodidina an'le olona eo fa le olona be dehibe manao ny zavatra tsy ara-dalàna tsy hitan'zareo satria matetika inony olona gros bonnet ao anatin'ny fitondram-panjakana na complice na olona miraitsokombakomba mpitondram-panjakana no ambadiky reny fitrandrahana reny ary reny hitantsika reny ke voaingana kely tany anosy be reny volamena reny zay isorana ny tompon'andraikitra tompafy tany anosy be reny hoe natratrarana reny fa ampafiry moa le telikilao volamena telikilao sasany zay tratra mihoatra n'le mivoaka tsokosoko zay mivoaka avy amin'ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena zany namany na kamakamany zany rehetrarehetra zany de mbola hitenenina foana hoe firenena hoentina any akatsitsika fa tsika rehetrarehetra mila mieritreritra lavitra tsy vitan'izay farany zany de hoe satria tia faradoboka tsika androany amin'ity taona ity zareo manao faradoboka amin'ny sénatorial androany ny atsika koa tia faradoboka androany amin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo tsika ny fakahita koa de mirary fety sambatra ho antsika rehetra anao krismasy sambatra anao taom-baovao ho tratry ny faran'ny taona sy ny taona vaovao daholo tsika rehetra samy taon'Andriamanitra ho salama tsara hatry ny zavatra ho ilaina amery-taontsika mifakahita indray tsy maintsy mitoy ny zavatra natao ary tsy maintsy faranana ny zavatra mitomboka ny tolona moa zany mitoy delila kely hoe matahotra miditra eto Antananarivo hoe fanoherana nefa ny opinion am'izao zay ny tenin'ny fanjakana fa ny opinion am'izao tsika amin'ny teny zao de miandry ny tatitra ataonareo provino no atao ny zavatra rehetra mandeha amin'ny fotoanany fa ny zavatra tenenina de hoe izahay de anaraka tsara mihitsy an'le tenin'ny ministry ny sekretera-panjakana mididina zandaro amonjy an'ireo toerana misy ny solombavambahoaka lany taty amin'ny fanoherana lany taty amin'ny atokotiko Madagasikara zany anisany Antananarivo député enina be zao eto Antananarivo renivohitra ho avy zany eny Antananarivo renivohitra naovana hitaritra eto ho avy ny any Ambohidratrimo ho avy ny any Avaradrano ho avy ny any Tsimilany tsy maintsy atao io ka ho avy ny any Rivomama ho avy ny Amparafaravolo tsy maintsy atao zay toerana misy ny député tim zay aloha zany de tsy maintsy andehananay reo dia am'izay fotoan'izay izy raha mbola miteny ndray hoe ho raisinay ny andraikitra de efa filana ady mihitsy zany fa tsy raha mbola eo le tompon'andraikitra ka raha mbola eo koa le tompon'andraikitra ka iny hoe tokony samy manaraka amin'ny fitsipika daholo rehefa izy zany miteny an'izay hoe zay ny fitsipika de izy koa tokony mba manaraka amin'ny fitsipika ao aminy ao hoe faharoa ambin'ny folo volana desambra mitovy amin'ny anniversaire amin'ny président Ravalomanana de zay angamba zany mamarana an'ity fandarana ity mahazo manantena zany isika eto Antananarivo renivohitra fa Antananarivo province mihitsy fa ho avy zany nitatitra atao amin'ireo solombavambahoaka ny fanoherana eto eto amin'ity faritra Antananarivo ity izay no fotoanantsika tamin'ity taona ity izay no ametrahana mandram-piona mandram-piresaka ho amin'ny manaraka indray